Miarabantsika rehetra eto amin'ny vidéo ty izay telo menadato anatin'ny tsy manaiky lembenana araky ny vaovao efa hitanareo angamba moa de teny amin'ny fitsarana izahay androany tapitra androany any koa ny fanaraha-maso ara-pitsarana taminay sy Clémence Isaoran'Andriamanitra velona atrapamonjena afaka miteny sy fampiserasera amintsika amin'izay manomboka eto ny fanambarana nataonay teny moa zany de hoe miara-dalana ary miompoa amin'ny tolona sy ny hetsika izay atao zay hoe fa tsy mety tsony ny eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny vaovao farany hozarainay telo menada amintsika zany de hoe makasika ny fangatahana alalana sy fampafatarana teny amin'ny préfet Antananarivo zany tamin'ny maraina teo dia nilaza teo amin'ny préfecture ny antso zany any mpangataka ny alalana zany de raha hita aminay mpanolontsaina ny tanàna de hoe tsy afaka ny ilaza ny valin'ny fangatahana izy ireo fa nasainy nakany amin'ny primature zany hoe fiadidin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement kanefa moa ny vaovao farany hitatsika omaly de androm-panjakana efa rava izany primature izany ka amiko zany aloha misolo-tena koa mpanotsaina ny tanàna eo anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra de voatazona ny hetsika mitoy ny tolona rapitso maraiky amby folo eny Ambojatovo io aloha Clémence nampy bebe kokoa makasikasika an'izay Nyazombaranga ngambany de hoe be debe koa tsika nanana hiato anatin'ireny sous contrôle judiciaire reny miteny zay nefa ny avy hoe tsy tonga akory mampanantena zany zahay telo menada fa de miaraka amintsika rapitso amraiky amby folo fotoana eny Ambojatovo de tongava daholy miara-mientana amin'ny fanafotana ny firenena. Zay mpanolontsaina ny tanàna hoavy maro de maro mpanolontsaina ny tanàna commune Antananarivo renivohitra reo tsisy hoe mpanohatra na mpanohana fa zay matsapa fa efa tsy rarantsony le resaka jiro sy rano moa zany fa ny voatra le fitakina de efa miara-dalana izahay ary eto zay de mampahery an'ireo zay mpiara-mitolona rehetra na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra manerana Madagasikara mihitsy satria fanairany any nataonay fa atsika rehetra mahita hoe tokony avotana la firenena lili mba miteny kely anao na de fa niteny berena efa niteny be foana fanjalanareo damo zany niteny teo de tsy nelingeliny koa mazava be ny afatry afaka miteny zay ary teny tsy akijanona manomboka eto ifanentana sika amin'ity tolona iaraha-mananty rapitso amin'iraiky amby folo Ambojatovo tsisy miala eo ary tsisy manaiky lembenana eny ary izay aloha zany amin'ity tapany voalohany ty misy ny komity moa zany atsangana komity mpandrindrany tolona na ny KMT de eo ampahafantarinay anareo zany amin'ny fotoana manaraka eo fa ivondrona mpiara-mitolona eto Antananarivo sy manerana ny Madagasikara izy io satria zavatra hita manerana zao tontolo zao zavatra hita zany de tsy de tena hoe voarindra tsara le tolona na de efa mandehany ary le izy de izana tsy atao metry ny 3 minitra vidéo zany hoe afaka 2 segondra 1 segondra tapitra to mety efa fantapatarareo moa zany ny vaovao fa tsara ihany mba mifampizara ny vaovao tena marina hitatsika moa zany ny zava-misy angamba tsy verenana tsony ny tantara fa taorinany fanairana zany ny tompony raikitra tena ny anteny mirando olona amin'ny asa mampanolotsiana ny tanànanay moa zany de nisy ny fanairana natao iny lay antarika n'lay bidon jaune zany sy ny mitondra lay jiorona koa ho fanairana zany hoe misy loza miatra ho an'ny mponina Antananarivo dia nanaitra moa zany ny rantsana eo ambony fondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana na ny collectivité territoriale décentralisée zany amin'ny mampanolotsiana ny tanàna olom-boafidy tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra de ny zava-misy moa zany rehefa nanao an'izay etsika fanairan'izay zany izahay de fantatrareo ny tantara fa mety tsy de nahafaly loatra ny sasany le izy kanefa tafiditra ao anatin'ny animation de la vie politique ary ihany koa moa zany asa fiarovana ny tombotsoan'ny mponina Antananarivo eo amin'ny lafiny olan'ny jiro sy rano amin'ny lafiny lalàna zany de nanara-dalàna izahay satria voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny 9/20 de ny hoe ny anteny miarandolona no miay ny CTT toy ihany koa moa zany ny karazana andinin-dalàna maro
voafaritra ohatra ny tena fantatra moa zany de ny loi organique 2014-020 zay mifeha anay mpanolontsaina ny tanàna. Everinay fa nanara-dalàna zany ny fietsika azy nataonay. Eo amin'ny lafiny aradrariny indray dia nitondranay pirofo teny amin'ny antenumeran-doolona. Ny pirofo mivaingana sita moa zany de ny bidon jaune sy ny jirona koa. Fa teo ihany koa lay gazety La Vérité tamin'ny 15 septembre 2025 hitantsika tao anatin'izay milaza mazava mihitsy ny amin'ny hoe misy olana araka ny famatsiana rano Antananarivo renivohitra. Ny pirofo fahatelo nentina ihany koa dia ny famoahana publication officielle zany tao amin'ny pejy Jirama official tamin'ny daty ny io fa 8 volana septembre 2024 io. Hitantsika tao anatin'izay fa 14 pejy zay misy angamba farafakely ny anao any amin'ny tanàna 50 na 90 isaky ny page tao anatin'izay. Ary ny pirofo fa efatra farany nentinay teny amin'ny antenumeran-doolona de ilay bande sonore, ilay inona re zany karazana filazana fanambarana ny feoan'ilay mpanao gazety izy tamin'izany fotoana zany avy eo lasa ministra de avy eo lasa loolona taty aorina de ny feoan'io Ramatoa zany no nentinay teny amin'ny antenumeran-doolona nilazana hoe etsika fanairana amin'ny maha-olo-pirenena fa indrindraindrindra amin'ny maha-olom-boafidy nahatongavanay teny. Ny rahantsika nahita moa zava-misy rehefa tonga teny zay dia nitalehan'ny fiarovana ny antenumeran-doolona zany no nanakana ny amin'ny hoe tsy ao io Ramatoa tadiavinareo io fa mangalainareo audience de nisy somary fifampiresana moa teo hoe ny bidon jaune sy ny jirona koa tompoka tsy maka audience satria ianareo rehefa napaka jiro rehefa napaka rano tsy maka audience amponina Antananarivo sy ponina manerana Madagasikara. Rehefa vita zay de niteny ndray le manangataka zany tamin'ilay directeur na sécurité hoe mba atsony amin'ny telefona lay Ramatoa olona zany mba tadiavinay ny fangatahanay de nitsotra hoe ilay Ramatoa mba hiaraka aminay hitaky ny zo fototra ny jiro sy rano araka ny teniny hoe ny Ambojatovo. De ny valo moa de tsy afaka miantso izy de nangatako hoe mba omeo anay ny numéro any ary de zahay ny antso azy tsy nomena. Mbola naranay ihany zany lalàna hoe aleo ary zahay metraka fangatahana taratasy nasainy zay nanao fangatahana taratasy vita teo izy nanao siny zahay telo mianada tsy manaiky lembenana de etsy amin'ny réception no apetraka ilay taratasy. Rehefa niditra tao ny tenako hametraka n'ilay taratasy dia tsy afaka andray zahay hoiny teo amin'ny réception fa ndany ianao miakatra any ambony. Teo no hitako hoe ny zavatra somary hafahafa de nivoaka tao ny tenako satria somary hafahafa le izy de nanao fanambarana ampanao gazety ampilamina nalamina tsara dia lasa zay nandeha rehefa avy eo ngamba teo eo amin'ny 30 minitra teo zany zay no somary niodikodina teo. Akory nefa ny agagana fa tsy maintsy nametraka moa zany zay hoe mba manome herinandro ho azy satria izy no laza fa raha misy mba mitaky zo fototra amin'ny olana jiro sy rano de izy ihany koa de mba hiara-dalana amintsika zay igrevy moa zany raha tonga de tsorona le resaka eny Ambojatovo de teo ny nanapahanay telo mianada moa zany hoe andao atao mena herinandro izy de 18 septembre io daty io de le herinandro zany 25 septembre zay no natonga le daty ny 15 volana septembre andro alakamisy izy io mipetraka zany zay daty zay. Zay zavatra zay nefa dia efa fantatra moa ny eto amin'ny tany sy ny firenena fa mangataka lalana ianao tsy omena, tsy mangataka lalana ianao gadraina. De za moa zany de tena tsoroko fa za moa de tafateny tamin'io fotoana io hoe raha mahazo lalana antsika de ho tonga ny Ambojatovo fa raha tsy mahazo lalana antsika de ho tonga ny Ambojatovo. Fanambarana fotsiny zany tsisy hoe hoeny na tsy hoeny, tsisy hoe raikitra sa tsy raikitra fa de natao le fanambarana. Rehefa vita nefa zay de akory ny agagana ny apitsoniny rehefa nanara-dalàna izahay nametraka fampahafantarana tao amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa hiary Lalamanantsoa nangataka lalana ary nampafantatra teny amin'ny préfet Antananarivo taorian'ny commune kanefa vao mivoaka varavaran'ny commune de nisy an'ireny fisamborana eny rahantsika nahita ireny. So de lava be le vidéo so de leo be nareo fa aleo faraparanako le izy voasambotra gazana ny telefonako anankitelo avy hatrany de tany brigade criminelle lamma be no tao hoe tsy nisy hoe
tsy indrisy hoe traitement hoe ratsy aloha fa tena isorana ry zareo ao a fa za aloha tao de niteny a za tsy amaly ny fanontanianareo tao na de ray sanatria akory napetrako tam'zareo tsara tsy miavonavona sanatria tsy maniratsira fanaovana ny famitorana fa tena hoe natsapa zany hoe sady tsy aradrariny a no tsy ara-dalàna lay olombo fidy manao ny asany amin'ny mampanolo-tsy anazy a kanefa de atao ka noho izany a dia nataonay nataoko voasambotra ny tenako a voasambotra koa Clémence dia nyteneniko moa zany de hoe tsy amaly ny fanontanianareo ary any koa misy resaka maromaro tao fanonony secret am resaka raha-raha-pitsarana moa de aleoko tsy teneniko eto le izy fa ianareo mba mikarokaroka kely fa raha fitiniko zany le izy da zao hoe tsy raikitra le fitsarana anay sy Clémence androany a sous contrôle judiciaire izay tao anatin'ny raika andro sous contrôle judiciaire ka dia tsy afaka ny teny tsy afaka miseho satria raha vao miteny zahay na miseho avy hatrany de ary araky le hitanareo ka noho izany de zao natao androany le fitsarana akory ny agagana rehefa tonga tao amin'ny tribonaly a de hoe noho ny antony arahantsika mahalala dia miemotra amin'ny fa 1 volana novambra ny fitsarana anareo zahay tsisy telefôna nizoanay maha olo-pirenena ny contakta rehetra any fiainana rehetra any ny fichier rehetrarehetra any ny serasera rehetra any na WhatsApp na Messenger na ny Facebook na ny TikTok na ny Instagram ninninina